Asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia manolotra anao ny vaovao. Prime Ministre mety hivoaka amin'ny fifanarahan'ny PMP sy ny mampara ve ny Prime Ministre. Ny anaran'ny Prime Ministre ankehitriny tato anatin'ny 2 andro no voatonontonony. Ity farany izay nilaza fa vonona mbola no niasany. Sokatra misy 50 sy zanaka bibilava 10 no saika aondrana tsokosoko. Vehivavy Rosiana saika isidina ho atsy Afrika Atsimo no voasambotra io hariva io. Na dia efa mamarana ny vanim-potoana mananasy aza ny eto amintsika, mbola mitobaka eny an-tsena ity voankazo ity. Malafo 2 hatramin'ny 3 isan'andro ny mpivarotra iray. Ny mananasy izay isan'ny voankazo mahasalama sy ilain'ny vatana. Azo farany, teratany Allemand mahavita manosika fiara amin'ny alavirana mirefy 50 metatra ao anatin'ny 70 sekondra. Ny mampiavaka ity zava-bitany ity, karazana lefona no anosehany io fiara io ary amin'ny tenda. Anisany nazahoany diplômany Guinness ho an'ity taona 14 sy 20 ity. Ankafaliana indray no itsidihana ny tokantranonao tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao hariva izao anasananao ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ety ampiandohana ary dia ampahafantarina anao fa andray vahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'izao hariva izao iresaka mikasika ny politika Andriamatoa Rakotondrahanta Ajarvola izay mpanolontsaina ny Dr Jules Etienne izay isan'ireo anarana natolotra ho Prime Ministre izay hofidian'ny filoham-pirenena moa izy ity. Lafiny fanondranana antsokosoko avy hatrany ary no anomboantsika ny vaovao amin'izao hariva izao eny amin'ny serana mpiara-manidina eny Ivato eny. Amin'izao alina izao dia vehivavy Rosiana iray no tratran'ny sampandrarany faditseranana nitondra biby tao anatin'ny entany hatreto aloha sokatra misy 50 sy zanaka bibilava 3 antafisaka 420 euro plasticardi misy 750 no hita tao anatin'ny entany ity vehivavy ity 13 taona. Io teratany Rosiana io ary isidina iondrana ho an'ny Afrika Atsimo no saika alehany. Avy eo dia miampitany amin'ny firenena Arabo ary any indray no mandray fiaramanidina ho an'ny Rosia raha ny fanazavana vonjimaika azo. Tamin'ny 3 folakandro moa no tratra ity vehivavy ity ary tsy mbola nisokabavy izy hatramin'izao fa milaza fa miandry ny mpisolo vava azy mbola eny an-toerana eny moa ny namana ny Andorandrianarsoa amin'izao fotoana izao. Ka raha toka misy ny fanampim-baovao mbola tratratsika atao anatin'ny fampalalam-baovao dia hoentina eto ihany mikasika izay. Pejy politika kosa indray mety hivoaka amin'ny fifanarahan'ny PMP sy ny mampara indray ny Prime Ministre raha ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao. Ny anaran'ny Prime Ministre ankehitriny no isan'ny voatonona amin'izany ary mety hijanona amin'ny toerany ny Prime Ministre ankehitriny io izy raha teo izay fa nilaza ny fahavononany andray andraikitra ho an'ny firenena raha nanontanian'ny mpanao gazety. Fanadidina hoentiny Tovo Rakotondravony. Raha tokany nikatso ka tsy mbola nivoaka mandraka androany ny anaran'ny Prime Ministre dia mazava izany fa makabahana ary mitandrina mafy ny filoham-pirenena. Dika ihany koa izany fa tsy lahy ny haja resampa avy amin'ny mampara ary mbola hiadikevitra ihany koa ny momba ny Jules Etienne avy amin'ny PMP. Hatramin'ny omaly manoloana ity fikatson'ny fanendrena ny Prime Ministre ity dia nanarany Omer Belgique izay Prime Ministre nekeny vondrona iraisam-pirenena nandritra ny tapany farany tamin'ny tetezam-bita no miverimberina fa mety ho voatendro Prime Ministre. Laza ny fahavonona ny Belgique. Ny adidy atao amin'ny tanindrazana tsy misy fetrana ary ny toerana rehetrarehetra izay misy dia ahafahana manatanteraka an'izany adidy zany. Raha toka ilaina izany ary heverina fa izay ny mahamety ny fampandrosoana ny tanindrazantsika amin'ny fomba aingana ary ampitony ny rehetrarehetra dia tsy amboa adidy amin'izany mihitsy. Ankoatra ny fandehanana iverina hampianatra ny Thomas naraka izany dia mbola manana heritsika anoho ny asa ny Omer Belgique. Manamarina ny vaovao ray ihany koa anefa androany aninanambarany ny ministry ny fambolena avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana Iantarandriamandranto fa hivoaka amin'ny marimaritra iraisana ny Prime Ministre ho avy eo. No amafisany fa ififanarahana io ihany no hany ahafahana mamoaka ny anarana izay mety ho Prime Ministre izay. Raha misy azo atao
ohatra hoe afaka mifanatona na fampiresaka ary indrindra ny resanombianombieny hoe tsy maintsy misy any le fampihavanana dia tsy maintsy miroso amin'izay tsy maintsy misy any ny fampiresahana foana eo anivony fiainam-pirenena ny tena hoe andininy amin'izay fampisehoana koa anefa ireo raha toa mbola tsy nisy ny fanambarana ofisialy avy amin'ny vondrona isan'isany tsy maintsy dekret na didim-panjakana voasinen'ny filoham-pirenena rahateo no manendry vao misy ny prime ministre. Raha ny fantatra kosa dia efa misy ny fiaonana teo amin'ny solotena ny filoha ankehitriny sy ny mapara ary ny PMP ny faran'ny herinandro teo. Tamin'ny tiraraha ity raha nanontany ny mpanao gazety ny KOLO TV sy ny KOLO FM Maranty Jean de Dieu mpitarika ny mpanaradia amin'ny filoha teo alohan'ny radioela dia nilaza mazava fa tsy hanome vaovao an'ny KOLO intsony anoho ny vaovao izay navoaka sy nambara teto amin'ny KOLO FM sy KOLO TV. Mikasika ny fanendrena ny prime ministre izay indrindra dia efa nambara tany aminao teny am-piandohan'ny vaovao fa manana vahiny ny sampana fampahalalam-baovao ny KOLO TV amin'izao ariva izao andriamatoa ajary vola Rakotondrahanta izay mpanolotsain'ny Dr Société izay natolotry ny PMP ho prime ministre isafidianany filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao mazava ho azy moa fa ny raharaham-pirenena no resantsika amin'izao ariva izao miarabanao tompoko ary tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV. Faly miarabanao ry namana mpanao gazety Hilda Asonjo, faly miaraban'ny teknisianina rehetra atao anatin'ny KOLO TV ary faly miarabany koa ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka izao fampahalalam-baovao izao. Araky nefa voalazako teo dia raharaham-pirenena no resantsika ka ao anatin'izay indrindra dia reny feo tato ato fa mety tsy ho hihaja resampa ary tsy ho Juliet ihany koa no fidin'ny filoham-pirenena ho prime ministre amin'izao fotoana izao fa olona iray hafa fahatelo izay voanivoaka tato ato indray izay anaran'izay manahoana ny fahitanareo ny mpanohana sy akaiky ny Juliet n'izay raharaha izay. Misaotra betsaka anao nametraka n'izay fanontaniana izay zava-dehibe tokoa ty raharaham-pirenena ity ary tsy azo sangisangiana. Ny tena marina moa zany araka ny voalazany 1950 ao amin'ny lalam-panorena izay mametraka hoe ny antoko politika na vorona politika izay manana maro anisa no manendry ny prime ministre manolotra ny anaran'ny prime ministre. Tato zany dia fantatra fa satria mbola tsy mitsangana zany ny groupe parlementaire ao anivon'ny antenimieram-pirenena dia nisy ny PMP izay miaraka amin'ny HVM ary misy ihany koa zany eo amin'ny groupe mapara zany izay tsy mifanalavitra ihany koa moa zany amin'ny HVM izy io fa zany hoe sangan'ny roa samihafa. Ny tena marina zany araka ny voalazan'io dia ireo groupe parlementaire ireo zany no manolotra izay maro anisa manolotra ny anarany izay ho prime ministre zay raha ny voalazany 1950. Raha jerevantsika ihany koa zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia tsy tokony hiala amin'izay ny fanendrena ny ho prime ministre satria araka ny fanambarana izay nataon'ny mpitondra tenin'ny fiadidinan'ny République tamin'ny alalan'ny mpanolotsaina manokana zany izay lasa directeur de cabinet amin'izao fotoana zao dia nifarana tamin'ny fahaenina amby roapolo ny volana février tamin'ny efatr'ora tolakandro ny fametrahana zany ny anaran'ireo atolotra ho prime ministre ary marina dia marina tokoa fa tamin'izany fotoana zany dia tsy nisy afa-tsy andriamatoa Ajara Sampa sy Dr Juliet no candidat izay natolotra zany ho fidiana ho prime ministre zany ho tendren'ny filoham-pirenena. Ka raha zao hoe misy anarana fahatelo mipotra zany ny filoham-pirenena moa dia efa nametraka hoe i Madagasikara dia tany misy lalàna ary tany tandalàna. Raha hoarahantsika zany lojika mpitenenana izay nataon'ny filoham-pirenena zany dia tsy tokony izy indray zany nivoaka amin'ny anaran'ny lalàna satria efa lalàna napetraka io izy amin'ireo fikambanana hoe ampifondron'olona na tokon'olona ao anatin'ny antenimieram-pirenena zany ny anolotra an'ilay olona fahatelo. Fanontaniana voalohany zay ary faharoa manarakaraka an'izay move zany tsy nohajaina izay fampahalalam-baovao nampitainy tao amin'ny présidence izay nilaza hoe tamin'ny fahaenina amby roapolo ny volana février amin'ny efatr'ora hariva ny farafametrahana ny anaran'ireo prime ministre. Fanontaniana mipetraka ho antsika rehetrarehetra zay rehetrarehetra zay ka raha tany tandalàntsika dia tokony hanaja ny lalàna menga avy any am-boalohany zany ary menga avy any am-mpitondra. Isan'ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao mampametra-panontaniana ny maro moa zany manitikitika ihany koa ny mikasika ny fitarazoan'ny fanendrena io prime ministre io inona no mety ho anton'izay raha ny eritreritrareo ary inona ihany koa no fepetrana tonga nareo nanohana ny Dr Juliet hoe eo amin'izay hoe toerany prime ministre izay. Marina tokoa fa raha ny tena zava-misy marina zany raha ny hoe lojika andresaka zany raha tamin'ny fahaenina amby roapolo ny volana février tamin'ny efatr'ora hariva ny farafametrahana ny anaran'ireo olona izay ho atolotra ho tendren'ny filoham-pirenena ho prime ministre dia raha ny lojika zany dia tokony hoe ny ampitsiny io satria tsy misy afa-tsy anaran'olona roa izay natolotra vondrona anankiroa no isafidianana. Tsy dia sarotra angamba ny mandinika sy mamakafaka amin'izay raha jerevantsika zany ny eo amin'ny lafiny zany hoe fitantanana raha-mpanjakana ankapobeny
fa saingy manao zavatra moa tsy morosa izy le fitenen'le manamora zavatra zay ary raha tsika mahafantatra ihany koa ny filoham-pirenena dia olona malina amin'ny fanapahan-kevitra zay raisiny zavatra taony mba tsy isiany savorivory tanteraka eto amin'ny firenena zany dia tsy maintsy misy zany ny fepetra tsy maintsy ho raisiny kanefa nazanazana dia miara manaiky tsika rehetra fa efa herinandro aty ariana amin'izao fotoana zao mbola tsy nipetraka ihany zay ho prime ministre nitonony ny filoham-pirenena ka raha rysihitsiny raha misy ny fisavorivorona satria raha nititsika aminay manjery samy hafa zay miseho eto amin'ny firenena ireo voalaza amin'ny gazety an-tsoratra dia mampisavorivory tokoa le izy ka eo mahatonga anay hoe manentana ny filohan'ny repoblika hanendry haingy anaraka izay azo atao ny prime ministre mba ilana amin'izao savorivory mpiara-monina eto Madagasikara izao fa tsy savorivory politika intsony momba nanay manokana hoe nanoana ny docteur Julietienne zany ho prime ministre dia tsotra fotsiny voalohany indrindra dia raha tsika iray mahafatra fa docteur Julietienne zany nisy nanolotra ny président Ramampianina ho filoham-pirenena raha ohatra ka nalany ny CES izy version numéro 2 faharoa manarakaraka an'izany nilahara ny docteur Julietienne numéro 3 nentin'ny président Ramampianina nampanao fampielezan-kevitra ka nampandaniana azy ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana izay nitoeto Madagasikara ary ny fanontelo manarakaraka an'izay ihany koa dia misy programme anasa maro tao anatin'ny nataon'ny docteur Julietienne izay anatin'ny programme anasany président Ramampianina noho ilay le hoe fiarahana sy fifakazahoana ary fifanohanana nisy zay dia nanolotra ary manohana manokana ny docteur Julietienne zay satria izany fitantanana raha-panjakana izany dia ilana fahamatorana ary raha olona tsy mitovy hevitra ny aritantanany firenena dia samy manana ny lalany andehanana izy dia ho azy amin'ny vahoaka malagasy zay mahatsapa fa docteur Julietienne zay efa niara-niasa akaiky tamin'ny filoha Ramampianina nandritra ny fampielezan-kevitra ary nanolotra azy ihany koa dia izy no afaka hanatanteraka ny programme anasa amin'ny président faharoa manarakaraka an'izay dia raha tsika mahita fa docteur Julietienne zany no endriky ny fampiraisam-pirenena ary nanao ny fampiraisam-pirenena indrindra amin'ny tontolon'ny sehatra ara-politika satria amin'izao fotoana zao zany dia hery roa no mifanandry eto Madagasikara dia ny mapara sy ny PMP nefa zany mapara sy ny PMP tsy hery roa mifanohitra ireo fa hery roa mifameno ary dikan'izay zavatra zay reo karazana antoko politika rehetra zay manana solombavambahoaka ao anatin'ny antenimieram-pirenena dia miara nanolotra ny docteur Julietienne zay nahazahoana ny lisa 570 solombavambahoaka nanolotra ny docteur Julietienne ary amin'izao fotoana zao koa aza dia tsy mandany fiaraha-miasa ireo solombavambahoaka sasany eo anivon'ny mapara raha izay no asoany firenena midika zany fa eo amin'ny fanendrena prime ministre ny docteur Julietienne mbola tsy voatindry izy dia efa manao nisaka fampihavana-pirenena ary raha voatindry izy dia roso tanteraka amin'ny fampihavana-pirenena satria tsy isy ankolafo tavela intsony ary tsy isy ankolafo hita fa hoe miataka ao anatin'le fitondram-panjakana manarakaraka izany ihany koa dia misy sarina endrika 3 zoro ny fanendrena ny prime ministre dia ny communauté internationale ny député ary ny président de la république docteur Julietienne raha araky ny serasera sy ny anao manjery zay hitantsika dia efa ekeny ny vondrony etsam-pirenena ny anolorana azy ho prime ministre eo nivon'ny présidence dia efa nambarako teo hoe mpiara-miasa akaiky tamin'ny président Ramampianina izy ary mitovy tarigetra ampandrosoany sy ampivoarana Madagasikara eo nivon'ny solombavambahoaka dia efa manakaiky ny roa pahatelo ny solombavambahoaka no manolotra azy ho solombavambahoaka raha zay lafiny telo zay zany jerevantsika zay telo mira ary 3 zoro 3 lafy mitondra ny larana fahatelo ihany koa zay nentin'ny président Ramampianina feno ny fepetra hametrahana docteur Julietienne ho prime ministre ary izy ihany koa araka nambarako teo ny endrika sy ny santatra ny fampihavana-pirenena amin'ny mpanao politika ankasitrahany ianao tompoko nitondra izay fanazavana izay tamin'ity androany ity misaotra indrindra tompoko fa eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray raha amin'ny vidiny ankehitriny io dia solika amin'ny kalitao ratsy no afaka afarana sy aparitaka amin'ny tsena eto Madagasikara tahaka ireo firenena afrikanina sasany isan'ny firenena mbola manafatra solika amin'ilay karazany ambany kalitao isika malagasy ny zava-mitranga hatramin'ny omaly anefa ary mbola nateriny teknisianina nitondra fanazavana androany fa ny fiovaovan'ny toetrandro no antony tsy nampiakatra no antony nampiakatra ny entona eo amin'ny solika ka nahatonga ny fahasimbana sy fahatsetsena-ny fantsona mampiakatra ny solika tena nivon'ny toby mpanjara solika izay omaly izay nisina olana araka nefa nentina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly raha tsika ary ny fanajajina no tanterahany tovy rakotondravony eo amin'izay lafiny izay
Misy karazany maro ny kalitao solika farana avy any ivelany ka miankina betsaka amin'ny sandany ny fahefan'ny vahoaka malagasy izany raha ny vidiny no resahana. Afaka manafatra solika izay manana kalitao tsara i Madagasikara, saingy tsy zaka ny fahefa-ny vidiny sarany, izay mety ho 4,000 ariary na 500 sy 4,000 ariary ny litatra na mihoatra. Tsy mbola afaka manatanteraka izany sika amin'izao fotoana izao, ary miainga avy amin'ny fanadadiana tao an-trany no ahafahana manafatra solika, miankina amin'ny vidiny zaka ny sarababem-bahoaka. Io spécification io misy lafin-zavatra maro no tsy maintsy jerena rehefa mamolavolana izy io. Raha ohatra zany ianao tia zavatra tena le tsara indrindra dia tsy maintsy fatarinao koa fa tsara dia tsy maintsy ho lafo. Dia rehefa lafo izy dia ho takatry ny fahefa-ny vidin'ny olona aty ve, izay zany tsy maintsy jerena. Dia mijery indray ianao hoe ratsy nefa mora, dia inona indray ny problème mety aterak'izay ho an'ny mpanjifa. Dia ianao zany tsy maintsy mijery an'izay ataontsika hoe elanelam-panahy, le hoe sady tsy amin'ilay ratsy nefa koa tsy ho lafo loatra. Dia izay zany no jerena. Mikasika ny olana izay nitranga omaly dia niankina betsaka ihany koa tamin'ny kalitao izy io. Antony dia noho ny fiovan'ny toetrandro mafana loatra no nampiakatra entona ka nahatsetsona ny fantsona teny amin'ireo mpanjara solika. Mitovy amin'ny hafanana ilain'ny vatan'ny olombelona izy io, izay manana maripana 7.30 degré ka manodidina ny 5.70 ka hatramin'ny 9 kPa ilaina amin'izany ho an'ireo solika izay manaraka fenitra. Raha ny hita nefa dia tafakatra 7.70 kPa izy io amin'ireo solika izay nafarana ka ny ampihena io maritrefy io no atao raha toka mitombana ny fitsirihana natao. Dia ny toetrandro aty amintsika zany mafana raha mitaha any amin'le toetrandro misy any amin'ny zalahany. Dia rehefa tonga aty zany le produit iny dia vetivety izy dia lasa entona. Dia lasa feno tsentsina amin'le entona zany ny lalan'le rano ato satria mafana ny andro. Fa raha ohatra zao ka nangatsika zao teto amintsika tsy nitranga kory problème. Ny essence samplon 95 no tena niara ny olana io. Ny gazoil indray dia matetika any amin'ny motera sy ny sivana samihafa amin'ny fiara no simba vetivety noho ny kalitaon'ny gazoil izay isan'ny ratsy ihany koa eto amintsika. Raha ny fanamariana avy amin'ny teknisian'ny OMH nefa dia mandalo fitsirihana avokoa ny solika tonga eto Madagasikara eny amin'ireo ambaratonga eny amin'ny seranatsambo ka hatreny amin'ny toby hitehirizana izany. Noho izany dia tsy maintsy atao ny fanadadiana ny olana izay nitranga nandritra ny 2 andro io ka nahasimba ny pampy teny amin'ny mpanjara. Fa misy indray ny fanairana amin'izao ariva izao fa nahitana bomba eny Itosy eny efa lasa niazakazaka eny moa ny namana mpanao gazety Zorakotiny Indrina ka ho taterina aminao eto ihany ny mikasika izay vantany vao misy ny fanampim-baovao azo tanterina. Fa eo amin'ny pejy toe-karena izay hatrany dia maro amin'ireo tompon'andraikitra nantonona mikirakira ny atota taratasy sy mahavoaroiroy ny mpandraharaha malagasy iray eto Madagasikara no somary mialangalana raha toa ka nanontaniana ny mikasika ity raharaha ity. Misy ihany koa nefa ny fifaniliana eo amin'ny tompon'andraikitra mba tsy hiresahana amin'ny mpampahalala vaovao ny mikasika izay. Fa najejiana hoentiny Tovy Rakotondravondy. Atreto aloha dia ny filazana fotsiny ihany fa nisy ny fanenjehana ny mamy Ravatomanga no ray matetika. Niainga izany tamin'ny fanakanana azy tsy hivoaka ny Madagasikara. Raha ny vaovao voaray dia nisy mihitsy ny fiampatsoana ity mpandraraha ity ho atao adiadiana saingy mbola tsy hita mazava hoe aiza. Raha nantsoina tamin'ny Antsotaribe nefa ny mpisolo vava ity farany dia nilaza fa mbola tsy nisy velively ny fiantsoana azy na aiza na aiza. Nanapa-kevitra ny angina ihany koa aloha izy ireo amin'izao raharaha izao. Noho izany manomboka mikatona ary nina atao izay tsy voany ny vaovao eo anivony sehatra isan'isany. Tsy azo lavina nefa aloha fa matoa misy ny fanenjehana dia misy ny mpitory. Raha tsy aivina ny fanenjehana izay nanakana ity mpandraraha ity tsy hivoaka ny Madagasikara dia ny lafy ny famotsim-bola sy ny raharaha-andramena arantsika hatrany moa ny fivoaran'ny raharaha. Baiko no nomen'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra voalohany no tantanany ny tokony anajanonana avokoa ny fanomezana na ny famondrana na fikasihana ny tany mpanjakana teto Madagasikara.
taorin'izay dia somary nijanona tokony 20 andro teo eo ny fanotofana tany teto andrenivohitra sy ny manodidina niverina tsikelikely indray nefa izany ary nandray fepetra ny commune manoloana izany fiarabe roa mpitatitra ranontany anaovana remblai no nampijirina fourrière alina fanajejiana hoentiny Gaëtan Andriatsilavo. Mbola lavitrezaka ny miandry ny filoham-pirenena amin'ny famerenana ny tany tandalana. Tsy mety vita ny resaka remblai. Mahazo fandrahonana ireo olona mipetraka manodidina ireo tany maro, misy manototra eto andrenivohitra sy ny manodidina. Matetika ny fampiasan'ireo mpanototra tany ny anaran'olona ambony hatrany no entin'izy ireo mampikombona ny vavany manodidina araka ny fanadihadiana nataonay. Zany le izy zany totofany zareo dia efa sakanan'olo zareo dia miverina ihany izy avy eo manao an'le izy dia tsisy atoriana mihitsy dia sady ny vavahadinay simbasimbainy daholo. Ny zavatra ihany simbasimbainy dia teneny zareo dia mandrahoandrahoana be mitondra gendarme izay izy dia lazainy dia tonga teto aminay ilay gendarme manandrahoana anay hoe izay sisy izy fa ataovy izay ataonareo izy mampiakara ozy izy raha mpiakatra ozy izy manjanay fa efa nareo atody miady amam-bato izy izy fa tsy avoanay zany nareo fa mampiakara ozy izy raha mpiakatra fa io izy tsy maintsy vita anay ny anarany izay ny teneny. Tangalariny sady asi soratra le camion sy soratra se ihany efa tany nentinay dia tsy fenony le izy dia tsisy atoriana mihitsy dia io koa mbola manosika amin'ny ataony zavatra manosika le tany mamena le tanimbary ao. Ny tena raharaha amin'ity resaka ity araka ny fanamarinam-baovao nataonay dia somary lalipaka ny kolikoly ny jinjany kely ny paritaka ka nahafahana manao ny remblai tato anatin'ny taona vitsivitsy na dia efa nisy aza ny lalàna mandrara izany izay mbola tsy misy fiovana. Fantatra fa misy mandrotsabola amina miliara ireo mpanefoefo manototra tany eto andrenivohitra ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratonga ny voakasika ity raharaha ity. Ao ireo mandray, ao kosa ireo tsy mandray izany. Ireto farany izay samy resaka aminay mpanao gazety saingy tsy misy samy seho endrika indray kosa. Na dia izany aza, misy ireo samy mandray andraikitra ankehitriny taorian'ny fidinan'ny apipa niditra antsehatra ihany koa ny commune nampitsahatra ity fanotofana tany eto andrenivohitra ity. Fiarabe roa no efa tratra. Ny eo amin'ny resaka remblai moa zany dia commune no tompona anjaikitra nanome autorisation izy io teo aloha dia efa tsy nanome intsony zany ny tanantananarivo zany hoe amin'izao zany ny fiadiana tanantananarivo dia misakana ny fanaovana remblai na ny fanotorana tany na dia ireo izay efa nahazo anarana ary izany moa dia namafisin'ny conseil des ministres dia mbola mampiatra an'izany ny commune hatramin'izao misakana sy manjara ny remblai dia tratran'ny commune zany dia ampidirin'ny commune fourrière dia ampandaovana ny savy amin'ny sazana zany arakaraky ny tomobile ka le fourrière zany arakaraky ny CV le tomobile tsy misy tsy fixe zany ny hoe zao ny aloha fa le tomobile 3000 par CV fois 10 jours. Itoy ny atoandro sy alina ny fanaraha-maso. Efa nentina teto fa saika manam-pahefana sy olona ambony avokoa no tompony ireo remblai tsy ara-dalàna ireo. Niezaka ihany koa izahay nanontany an'ireo tratra teny ampanotofana tany saingy tsy mahalala ninon'inona izy ireny matetika fa mikarama fotsiny ihany. Fa pejy hafa kosa indray ny 740 faingo 300 ny zaza malagasy latsaky ny 5 taona dia hiarany tsy fanjari-tsakafo avokoa raha ny atotanisy hazo avy amin'ny ONN na ny ofisy malagasy misahana ny tsy fanjari-tsakafo. Misy fiatraikany eo amin'ny fitombon'ny zaza nefa izany tranga izany ka mahatonga ireo zaza ireo ho marivo fisainana na andairana aretina sy farofy lava miatraika eo amin'ireo mpandraharaha eo amin'ity sehatra ity anefa amin'izao fotoana izao ny fahatarany famatsim-bola avy any ivelany sy ny fiainan'ny teti-bola avy amin'ny fanjakana izay natokana ho an'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo izay. Gaëtan Andriatsilavo no mitondra aminao ny fanajejiana mahakasika izany. Miantraika tsikelikely amin'ny isa-tokantrano ny vokatry ny krizy nandalo teto amin'ny firenena nanomboka ny taona 2020. Zara raha mahita ny arapaka androany ireo mponina ambany tanàna. Miantraika amin'ny fiainan'ny ankizy ihany koa ny tsy fampiana izany ka isan'ny mampitaraina ireo ray aman-dreny. Manano avonjanana izy ireo noho ny tsy fampiany hery fiarovana sy ny hery fanorenana entin'ny sakafo aroso azy ireo. Ny kaloria ho an'ny ankizy tompo amin'izao dia tsy ampy
satria vary amin'anana isakatandro no hoan'ny ankizy aty ampiafiloam-body rano zany dia tsy ampy ilay sakafo amin'ny hariva ihany vao mihinam-bary. Rehefa mahita volany reny dia mba mihinana kely mandro any an-trano, rehefa tsy mahita moa dia mena varinanany aty ny arabe. Etsy ankilany, voatery ahena ny isan'ireo fitoerana fanentanana sy fiadiana amin'ny tsy fanjari-tsakafo manerana ny nosy. Antony tsy maharaka intsony ny hoentomanana raha nanambarany ny tompony andraikitra. Tara ny fahatongava ny fanampiana arabola azy ireo, ny teo an-tanana ihany koa efa nampiasaina avokoa. Hitako ny fiarah-miasa na firenena samy firenena dia lasa ny vola eto an-toerana na ny ressource propre interne zany no nandray andraikitra tazona nanao an'le financement rehetrarehetra zany. Dia teo am'izay zany hitasika ny fahaisaragna ny fanjakana tamin'ireny dia zay kely na ny hehitra sy miditra ny ana zany dia satria amin'ny alalan'ny hehitra, alalan'ny droit de douane sy namany zany no kitapo-mbola mpanjakana. Dia ny kitapo-mbola mpanjakana am'izany tsy nzaraina fonction zay dia misy koa moa zany ny ataontsika hoe le fomba fitantanana tamin'ireny hoe raha mihoatra ny 200 millions d'ariary zany dia tsy maintsy mangataka viny président zany. Dia tao zany dia nisy fiatraikany be tokotra ny zavatra zay na ny fahasahiranana na ny ana zany satria tsy hafa-ny asa zany manao service minimum zany zahay. Isan'ny miandry ny filaminan'ny toedrara misy eto amin'ny firenena ihany koa araka izany ity evitoerana ity. Tanjona napetraka ny ampiana 100 ny tahany tsy fanjari-tsakafo sy ny taha-pahafatesan'ny zaza latsaky ny 5 taona, ny taona 2024 hatramin'ny 2025. Faraky ny efa nentina taminao teny ampiandohan'ny vaovao teo dia teratany Rosianina vehivavy 23 taona iray no tratra nitondra biby voaharo avy eto Madagasikara tao anatin'ny entana izay saika hoentiny niondrana tany Afrika Atsimo. Efa voninao amin'izao fotoana izao ny fanampim-panazavana mikasika izay raharaha izay arahantsika vetrany ary. Tratra reo dia biby sokatra, zana-tsokatra sy biby hafa ao anatin'ny fonosana tsy tiany no tratra amin'io Tivoalizety saika hoentina makany Johannesburg dia makany Russie tena farany andehanana. Ahoana fomba natratraranareo an'ireny? Nandalo scanner io entan'io amin'ny passage scanner dia rehefa tonga teo suspecté le entana dia nisavany fandisirana dia io fa hita le zavatra teo. Dia rehefa mijerena ny tao anatiny dia hita fa fonosana zana-tsokatra 50 ao ny fonosana taratasy rehetrarehetra no zavatra nisy an'le zana-tsokatra. Fa eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia mitobaka manerana n'Antananarivo amin'izao fotoana izao ny mananasy avy any Arivonimamy sy ny manodidina. Antony izany moa dia orinasa iray ihany no mpanodina izany any an-toerana ka mandray ny vokatra izay vokarin'ny tantsaha, tsy ny vokatra rehetra nefa no raisin'io orinasa io ny ambony dia miakatra eto andrenivohitra sy ny manodidina avokoa 10 hatramin'ny 510 ariary ny vidin'ny mananasy iray ankehitriny. Miovaova arakaraka ny habe sy ny kalitaon'ny mananasy izany vidiny izany fananjejina. Hoentiny Gaetan Andriatsilavo. Maro ny zavatra azo atao amin'ny mananasy, jus, confiture, dessert sy ny maro hafa. Raha ny fantatra, orinasa mpanodina iray ihany no maka ireo vokatra ireo any an-toerana. Tsy ny vokatra rehetra no raisin'izy ireo, hany ka mitobaka eto andrenivohitra ireo mananasy ireo. Mananasy 2 hatramin'ny 3 isa no lafo isan'andro ho an'ity mpivarotra iray ity. Zay zao arakaraka misy zao malany 500 misy ary malany amin'ny 3 arakaraka ny zany. Ohatra ny fabetsazany teo aloha teo dia malany 3 rehefa tena betsaka izy. Dia ray tomobile mihitsy ary rehefa tena hoe betsaka izy. Na dia efa ho tapitra araka ny nambaran'izy ireo ary zany fotoana fiakaran'ny mananasy dia mbola tsy karitra hatrany ny amarony. Ny olona ihany koa samy mividy amin'izay mahazatra azy. Ao ireo mividy ka any an-trano vao mikarakara izany. Ao kosa ireo mividy ka ny mpivarotra izay efa zatra tsara amin'ny fanaovana izany no mikarakara azy. Iray minitra monja dia efa vaovao sy voatetika ny mananasy iray. Avany Arivomamy fa nanosy be eo zany nakanan'ny mananasy entina mandeha entina hivarotra. Mba raha mandeha ny tsena dia malany tsara izy. Ankoatr'ireto mividy ambongadiny na antsinjarany eto amin'ny tsenan'ny Nosy be, mahavantana ny mpanjifa ny mividy mananasy amin'ireo mpivarotra mandehandeha
na ireo mpivarotra miaraka amin'ny sarety izay hita eran'ny kion-dalana manerana ny renivohitra. Na dia maro aza ny mpifaninana, milaza ho mahalafo ihany ireo mpivarotra mandehandeha ireo. Mananasy efa voavaofy sy voatetika no amidiny ary eny Anosy be ihany koa no akana izany. 5 isan'andro arakaraka ny avavetiny raha mangedangeda izy dia mahavita 5,900 no raha majinijinika dia 4. Olana sedrainy tatsapa-mokatra ankehitriny ny tsy fisian'ny lalam-barotra hamoahana ireo vokatra ka andraisana ny valokisa-tsarana amin'ny endriny tsaratsara kokoa. Vitsy ireo orinasa eto amintsika manodina ny vokatra ho lasa vokatra azo tehirizina. Vaovaon'ny fananantany kosa indray 20,000 ny olona manana tany izay misoratra eny anivon'ny commune sivy nanaovana fanadihadiana eraky Madagasikara ihany no vehivavy amin'izao fotoana izao. Ny anton'izany dia ny fanomezana vahana ny lehilahy ao anatin'ny fizarana lova izay ataon'ny ray aman-dreny raha ny fanadihadiana no tanterahana hatrany isy ary. Ny varavarana misokatra izay karakarain'ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ny zoma 7 martsa izao. Izany moa dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy ary ny vehivavy liana ao anatin'izay fananantany izay indrindra no asaina ao anatin'izany fanadihadiana hoentin'ny sitraka ravony arson. Kolontsain'ny faritra maro eto Madagasikara ary saika fanao sary fomba ny hoe ny lany mandova ny vavy manara-pady. Na dia efa miova tsikelikely azy izany tato anatin'ny taona maromaro, mbola maro amin'ireo ray aman-dreny manao fizaram-pananana no manome tombon-dany ny zanakalahy. Porofon'izany, ny 2,900 n'ireo karatany anetsiny maro no zaraina tato anatin'ny 5 taona no misoratra amin'ny lehilahy. Izany hoe tsy misy afa-tsy 700 monja no misoratra amin'ny vehivavy. Ary saika efa renim-pianakaviana avokoa izy ireo. Arak'izany, ho an'eto Madagasikara, mbola maro ireo mitazona ny kolontsaina eo amin'ny fanomezana laka bebe kokoa ireo lahy, eo amin'ny fandovana, any ka mitanila ny zoan'ny lahy sy ny vavy eo amin'izay lafin'izay. Raha ny fanadihadiana izay nataon'ny namana amin'ny observatoire ny Français tamina commune sivy dia raha misy tokantrano 10 dia eo amin'ny 100,000 akory no vehivavy manana tany amin'ny soratra amin'ny anarany. Nefa raha ny lalàna malagasy dia tokony hitovy ny zo ananan'ny zanakalahy sy zanakavavy eo amin'ny fandovana. Fa ilay fomba mampanao sy araky ny hoe mahazatra antsika dia hoe ny lova be avy amin'ny dadabe dia miampita any amin'ny zanakalahy dia saika adinodino ny zanakavavy. Ka noho izay hoe zo fototra izay dia adidinay ato amin'ny sampandrarany fananantany mampafantatra an'ireo vehivavy namana fa zony ny anana tany. Noho izay zo fototra ananan'ireo vehivavy eo amin'ny lafin'ny fananantany, ikarakara hetsika ny vice primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ny zoma 7 martsa izao. Isan'ireo torohevitra ampahafantarina ireo vehivavy amin'izany, ireo ambaratonga fototra ahafahany mizaka tany sy manana karatany sy ireo torohevitra tsara ho fantatra amin'ny famonjena birao. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ity hetsika karakarain'ny vice primatura lefitra misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana ity. Fa vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray misy ny olon-tsotra misandoka ho ray aman-dren'ny mpianatra araka ny voalazan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny université ny Mahajanga efa nisy ny fitoriana napetraka ireo ray aman-dren'ny mpianatra tena mampiana-janaka ao amin'ny université ny Mahajanga ity sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny université efa nisy ihany koa ny fitoriana ireo andian'olona izay nahavanana ny fanimbana ny fananan'ny sekoly araka ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny université any antoerana ao amin'ny Atarbiao. Marina zany ny filazana fa tsy ray aman-dreny repertoria ato aminay zany zareo. Fa olona moa zany azo lazaina hoe mialatsindra ohatra ka lazaintsika hoe manararoatra fotsiny zany ireo olona reo, manararoatra situation misy dia mitsofoka izy angamba hoe raha jerevantsika angamba mitady irika zany idirana amin'ny situation anatin'ny université. Tsy ray aman-dreny zany repertoria aminay zany ireo olona reo. Efa misy plainte aloha napetraka ny université mikasika ny olona nanimba sy nandoro ny bureau-ny COM sy ireo olona ireo milaza tontena ray aman-dreny reo zany. Efa misy plainte napetraka any dia hitantsika io moa zany toy ny ahoana ny afaran'ilay plainte. Efa misy plainte napetraka anay zany mikasika an'ireo olona reo.
Ireo olona milaza ray aman-dreny mpanararoatra reo zany tamin'izao zany aloha hitanay zany aloha tazananay zany eo amin'ny 10 eo zany zareo. Izahay koa zany misy ray aman-dreny tena vrai ray aman-dreny mpianatra efa navorinay ary tsy mankasitraka zany ny fisandohana hoentin'ireo olona reo zany milaza fa hoe ray aman-dreny mpianatra. Pejy ny fanatanjahantena kosa ary no anoizantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Isan'ny manana ny toerany eo amin'ny familiana fiarakodia Isandy izy izay niditra tamin'ity sehatra ity nanomboka ny taona 2024 ary mbola mitozo izany fialamboly tiany izany amin'izao fotoana izao ato anatin'ity fanadihadiana no tanterahany Nandriana Rajohnson ity ary no anarahantsika ny momba any Isandy sy izay fialamboliny izay. Solofony Irina Sandy eny amin'ny 30 taona izy ary mananjanaka 4. Nisafidy ny amily ireny fiara fanaovana fifananana na rally ireny izy miaraka tamin'ny vadiny. Ity farany izay fantatry ny be sy ny maro amin'ny anarana hoe Davonjy. Mpamily mpanampy na copilote no nataony tamin'izany. Nanomboka tamin'ny nanambady satria ny tena marina nanambady olona mpakafy sport automobile fa talohany nanambadiako ako tsy dia hoe nankafy manokana an'ilay izy. Izany hoe tany amin'ny taona 7 tany tamin'izany nanambady nanomboka nanaraka ny vadiko izay nanao sport automobile dia nanomboka tamin'ny 4 no nanomboka nanao copilote ny ahako satria tao alohan'izay moa zany mbola niteraka ny zanako sy ohatr'izany dia mbola tsy nanao rally. Ny fanesa araka izany ny loka azon'ity kalaza amin'ny familiana ity. Mitazona larana ambonimbony hatrany izy tamin'ny fifananana nataony teto an-toerana. Tsy mahagaga raha feno coupe tahaka izao ato an-tranony. Ankafiziny ny familiana ka efa raha mikoriana ao anatin'izany. Dia nanao sortie de route zay indray mandeha tamina spécial mba ankafizinay tao amin'ny le spécial hoe zaza maditra. Dia ao anatiny satria moa zany zay mpivady ao anatin'le rally dia ao anatin'ny fraction de seconde ianao zany ho an'le survie anao ohatrany tonga dia lasa mifanafatrafatra be ohatrany hoe tafantany azy hoe ahoana tsy izany satria tafavoaka any amin'ny tsy lalana zay. Dia izy ao anatin'izay fotoana izay sady mieritreritra ny tenany izy mieritreritra anahako tonga dia mijery ahy izy dia miteny hoe asory ny stylo eny tananao, asory ny cahier iny tsapora misy zavatra maranitra ny paosy, asory fatory tsara ny ceinturanao, kaleva tsara miseza ohatr'izany ao anatina fraction de seconde. Tafajanona ny tomobile mbola niteny tamiko izy fa ao ny arine anao dia mivoa haingana dia rehefa tafavoaka izay izy zay izy vao tapatsynay hoe tsy naninona kely izy fa ohatrany hoe suspense fotsiny zany nandritra an'izay fotoana foy izay natonga lavitra ny Sandy ny familiana fiara. Nitondram-boary izy avy any ivelany ary afa-po amin'ny fitondrana ny anaram-pirenena malagasy sy ny sainam-pirenena malagasy hatrany ivelany tany. Trofeako tamin'izany nanao officiel ny rally bandama tany Côte d'Ivoire tamin'ny 2013 dia ty anankiray ty tamin'ny 2012 ty le misy sarina éléphant ty satria za moa zany dia commissaire sportif amin'ny championnat d'Afrique dia zahako no commissaire sportif vehivavy eto Afrique za rera commissaire sportif vehivavy eto Afrique dia faly tokoa ny représenter an'ny pays ako sy nanangana ny sainan'ny Madagasikara tany amin'izany pays hafa nalehako izany. Efa nanao commissaire sportif koa ako tamin'ny herintaona tao Afrique du Sud tamin'ny rally Sasol dia tena manohana ny fotokoa no mahita hoe manana fahatokisana amin'ny malagasy le fédération internationale ka dia nanendry ny tena zany andeha hitsara n'izany rally international ao anatin'ny championnat d'Afrique zany dia mahita ny sainam-pirenenao miofaofa ny tanin'olon-kafa zany dia tena manohana fotokoa dia faly zany nafaka solotenan'ny pays tamin'izay. Akoatra izay fialamboliny izay anefa dia tsy latsa-danja ny fiainan-tokantranony. Mazoto mahandro izy ary toy ny vehivavy rehetra tsy manadino ny ankohonany. Efa hita taratra sahady no avinjanany rehefa lehibe eo no ny fisian'ity kilalao ity anahaka ny rainy sy ny reniny. Efa nazahoany zanany loka sahady ny familiana amin'ny alalan'ny kilalao. Lova tsy mifindra araka izany no azo ilazana ny fitiavan'ny Sandy ny familiana.
Fanajejiana farano arahantsika amin'ity ariva ity dia ny fanajejiana ny vaovao mahaliana avy any ivelany toy ny mahazatra. Sebastian Kopke Akasato teratany Allemand nahavita nanosika fiara amin'ny alavirana 10 metatra tao anatiny 70 segondra ny nampiavaka. Izay zava-bitany izay dia ny karazana lefina nanosehany io fiara io ary teo amin'ny tendany anisany nahazo ny diplômany Guinness tamin'ity taona 2024 ity famtinana izay miaraka amin'ny Aingo Rakotoarso. Ny herinandro teo no naharesy lahatra ampitsara ny Guinness fa anisan'ny zava-bita miavaka tsy misy mahay mihoatra no vitany Sebastien Kopke Akasato ity kilalao iray ity. Manche misy vy mipelaka iray no atehaka eo amin'ny tenda ary anosehana fiara amin'ny alavirana 10 metatra. Tao anatin'ny 70 segondra no namitany ity fampisehoana ity. Ny mpijery no mitaintainany amin'ny mety atapaka ny oza-tendany sy ny amin'ny mety anapaka ny lalandrivotra ahafahany miaina. Izy kosa tony de tony ary mankahery azy ny fisian'ireo mpijery anarivo mandrisika azy amin'ny tehaka sy ny orakoraka. Raha ny nambara manoloana ny mpanao gazety mampirisika azy ny mandre ireny ary manaingy azy havita mihoatra ny tokony hoeritreretina. Raha ny fijery ny endriny toa hita miketrana ihany lehilahy, hita kosa nefa fa akoatra ny fifantoana dia manana ny tsiambaratelony ihany ity karazan-dalao iray ity. Sato no analany mpanao fanatanjahantena rehetra ny Sebastien tato anatin'ny 10 taona zao. Efa nahazo ny amboaran'ny atleta sangany tao anatin'ny tanànan'ny Brandenburg Court tao Berlin. Nalalana azy avokoa ny fahaizana mitondra moto aingam-pandeha sady manao démonstration eo amboniny. Eo ihany koa ny fisotroana solitany amin'ny vava ary natao manakaiky ny afo ahafahana mamoaka lelafo miredareda. Tsy lasa danja amin'izany ny famakiana larynx sy anavato be amin'ny andrina. Ho an'i Sebastien tsy natao ireriana izao fahaizana izao. Ny taona 2024 manodidina ny $700 ny vola voangona tamin'ny famparatiana lalao tahaka izao tao Allemagne. Fanampiana nentina anohanana hopitaly fitsaboana zaza tsy tonga volana na enfant prématuré. Tsy azo andrakandramana lony tahaka izao. Fa na ny odi-boay aza ny faritra eo ambanin'ny tenda no isan'ny malemy indrindra. Ity indray ny lohan'ilay lelafo no anosehana ilay fiara. Dia ny fanajejiana mahaliana iny andray ihany koa no entina mametraka ny veloma ao aminao amin'ny manaraka indray veloma ary tompoko. Asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao.